Salamadolo andandray raha ho fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Maresaka ao Sainte Marie amin'izao fotoana izao ny festival Baleine. Mirehitra indray ny valan-javaboary anisalo tamin'ny aliny alahady 18 aogositra lasa teo iny. Vokabary tanjony ny ampiakarana amin'ny 3.7 taonina isaky ny hektara. Andry Nirina Rajoelina rary ny anareo raha tezitra amin'ny jirama mbola miandry ny fanamby tamin'ny taonina 2024 ny vahoaka. Gasika Rafenso hanova ny pratika politika eto Madagasikara. Ireo no fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba fanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amintsika toa matagagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawari. Naresaka ny tanàna Sainte Marie nandritra ny Carnival de Baleine. Maro raha teo ny mpitsidika ny tanàna ka naneho ny talentany sy ny hatsarany tanàna ary ny fifaliana ny amponiny. Marina fa nahatratra 20 ny festivalier tonga tany an-toerana. Nisy koa ireo influenceur malagasy sy vahiny manandratra ny toerana ny hetsika sy ny kolotsaina any an-toerana. Alan-javaboary Isaly indray mirehitra indray ny valan-javaboary anisalo tamin'ny aliny 18 aogositra lasa teo iny. Voatsela no niharany fahamaizana ity toerana manandanja amin'ny resaka fizahantany eto Madagasikara ity dia izao indray maiky ilany afo. Toerana isan'ny tena miavaka ary manana ny tantarany sy ny akantony manokana ny valan-javaboary Anisalo nefa dia izao anaovana ny tsy fanao izao. Tadidio fa izay mandoro tanety dia mandoro tanin-drazana ary mahavoasa azy ny mandoro tanety. Eo amin'ny resaka vokabary indray notanterahana tetsy amin'ny Ibis ny alarobia lasa teo nitatitra fanao isan-taona mikasika ny vokabary. Araka ny fanazavany ministry ny fambolena sy ny fiompiana Giselin Ratojarjon manodidina ny 2.7 taonina isaky ny hektara ny vokabary amin'izao fotoana izao. Atao anatin'ny 5 taonina hakarana hatrany amin'ny 3.7 taonina isaky ny hektara izany. Maromaro ny ezaka atao hanatratrarana izany ka anisany ny fampitomboana ny fambolena vary an-tanety. Eo ihany koa ny fizarana ara-potoana ny hanampamokarana izay ahitana masomboly, zezika ary fitaovana. Eo ihany koa ny fampifanana ireo teknika fambolem-bary moderna ary ny fanajariana ny lemaka. Mbola manafatra vary foana anefa isika na eo aza izany ka nahatonga any Madagasikara anisan'ireo tsy nahavita nampitombo avo roa hendy ny vokatra raha hoarina amin'ireo firenena afrikanina hafa. Niditra amin'ny dingana fahatelo ny paikady nasionaly amin'ny fampiroboroboana ny fambolem-bary isika amin'izao ka tanjona amin'izany ny hahasombotra atsika hatramin'ny 340. Araka izany dia hita fa tena maro ny lemaka izay azo voliana raha ho an'i Madagasikara izay fa ny indro kely dia ny eo amin'ny tsy fahampiny teknika sy ny tsy fahaiza-manao isika no mahatonga isika no mbola manafatra vary avy any ivelany foana mandraka teny androany. Eo amin'ny resaka ny jirama indray miparitaka amin'ny tambazotra Facebook indray ny rakitsary mirakitra ny velirano sy ny fanamby izay nataon'ny filoha Andry Nirina Rajoelina mahakasika ny delestage tamin'ny taona 2024 kanefa tsy tanteraka na tsy nahavaolana eo anivon'ny jirama hatramin'izao. Nisy namalankira na namahandalitra ve ny tompona andraikitra hoy ny besin'ny maro nametra-panontaniana mahakasika an'izay. Nandritra ny fampitana mivantana tamin'ny televiziona malagasy na ny TVM ny alahady 18 aprily taona 2024 nanao fanambarana mihezinezina sy ampahabe maso ny filoha Andry Rajoelina toy izao manaraka izao. Izao dia toy ianareo ihany ary rary ny anareo raha tezitra mafy mihitsy noho ny afitsiko ny jirama hoy ny filoha Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany. Ny vahaolana hoentiko amintsika izao manao fanamby ny 400 megawatt nataon'ny fitondrana ny fandimby nandritra ny 7 taona dia ho ataontsika anatin'ny 5 taona. Araka izany dia tokony ho vita tamin'ny 18 aprily 2024 lasa iny izany fanamby izany. Io ny fanamby izay nataon'ny filoha tamin'ny taona 2024 izay navelom-bolony maro indrindra ny mpanjifa ny herinaratra vokarin'ny jirama. 5 taona aty aoriana nefa vao maika loza ny afitsoko ny orinasa jirama.
mbola misy fanantenana ve izay vely rano isy fanamby nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 izay sa hijanona ho resaka fotsiny ka tsy ho vita sanatria satria mantsy maromaro ihany izay fanamby sy vely rano izay nataon'ny filoha tamin'ny taona 2024 izay nefa dia maro amin'izy ireny no tsy tanteraka mandraka teny androany asa raha mba ho vita ihany ao anatin'ny 5 taona manaraka izay hitondrany ity ireo fanamby rehetra sy ny vely rano izay tsy tanteraka tamin'ny 5 taona lasa iny gasikara fenosoa indray vahin'ny mpanao gazety Johary Ravoajanahary tamin'ny fandaharana Solanga ny député gasikara fenosoa izay filoham-panorina ny MG na ny mouvement gasikara no azavainy ity farany ny maha député tsy miankina azy ao amin'ny antenimiram-pirenena ireo fanaratsiana isan-karazany dia nitondrany fanazavana avokoa mety manozongozona ny tombotsoan'olona maro ny fijoroan'ny gasikara fenosoa satria mitady hanimba ny mpihaikadin'ireo mihevitra fa tokony holova tsy mifindra ho azy ireo mihitsy ny fahefana sy ny fitantanana ity Madagasikara ity hanova ny tantara sy fomba fanao politika na ny pratika politika no isan'ny tena ijoroako anisan'izany ny fahaizana mandefitra amin'ireo tsy mitovy firehan-kevitra fa tsy handrangaranga valifatilava izay anisan'ny namotika ity firenentsika ity ho iatrany gasikara fenosoa tokony ho ajanona amin'izay ny adin'izy mianaka izany hoe Ravalomanana sy Andry Rajoelina izay nanomboka tamin'ny taona 7 ka hatramin'izao aleo mba hanokatra pejy vaovao i Madagasikara ho iatrany gasikara fenosoa hita sy tsapa tokoa fa tena isan'ny namotika an'ity Madagasikara ity ny adin'izy mianaka izay satria lasa ny adin'izy mianaka miteraka ny fatiantoka lehibe ho an'ity firenena malagasy ity izay tsy misy farany mandraka teny androany ka lasa valifatilava no hiainana eto amin'ny tany sy ny firenena any ivelany indray dia nodimandry ny mpilalao sarimihetsika Alain Delon misaona ny tontolon'ny sarimihetsika frantsay saika nampitsahatra ny fandaharana avokoa ny hainao manjery frantsay nodimandry tamin'ny andro ny alahady 12 aogositra 2024 maraina tamin'ny faha 80 taona ny mpanakanto izay mpilalao sady mpamokatra sarimihetsika frantsay Alain Delon niavaka izy teo amin'ny fomba filalaovan'ny sarimihetsika satria araky ny nambarany dia niainany avokoa ireo sarimihetsika izay nandraisany anjara ireny mpilalao sarimihetsika aho ny mpanao atsikana rehefa milalao amantaonany dia mianatra hatrany raha toaka ny mpilalao toahy dia iainana niainako hatrany ny anjara andraikitra izay napetraka tamiko ka rehefa maro loatra ny anjara andraikitra iainana dia maharary ny tena izy ireny tsy ary mbola nilalao izany aho fa tena niainako ny mahakiterahy hoy Alain Delon marina fa mizaka zopirenena Suisse izay nangatahany ihany koa i Alain Delon noho izany dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo izay avy ety amin'ny Ouattouatagasy ainganika ho tsara levenana ny maty izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadiny ny milike ny videontsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nimsisy to Ouattouatagasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary zo Thank you.